Tsy hiverina hikatona tsy akory ireo sekolim-panjakana na dia maro aza ireo mihevitra izany taorian'ny fiakaran'ny isan'ireo olona mitondra ny koronavirusa ny 7 Mey. Sadaikatra ihany noho izany ireo mpianatra avy eny amin'ny sekolim-panjakana maro manerana n'Antananarivo izay nalefa nody anio maraina. Andao zany tonga tao am-pianarana provisoireny aminazy hoe mirava misivonareo mpianatra ato Andohalo mety noho le resaka corona le miparitaka be lasa 5 ty zany ka confirmé. Andao zao zay ny tenena zay fotsiny fa mbola tsy hainy koa eny. Raha ny fanazavana nomen'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny sekoly dia noho ilay fizarana vatsitsinjo ho an'ireo mpampianatra teny amin'ny lycée moderne Ampifloha no nampodiana ireo mpianatra. Ny tetsy amin'ny CEG Nansanaza moa dia nisokatra toy ny isan'andro ny sekoly na dia nisy aza ny ampahany tamin'ireo mpampianatra no nandeha naka izany vatsy izany. Tsy misy zavatra hoe dia teny ifandraisany loatra amin'ilay kany tombo teo zany le antony tsy nianarana fa ny organisation fandaminana no ny zavatra tsy maintsy nokarakarain'ny ministera eto anivon'ny lycée ka ny fiarovany any ain'ny ankizy no natao zava-dehibe dia hoe najanona aloha ny ankizy aleo mijanona any an-trano izy androany mba tsy hifanosy loatra atao anatin'ny olona marobe ato. Ny mpianatra napodiana zany le misy an'le mpampianatra maka vatsitsinjo eny Analamahintsy daholo dia tsisy mpampianatra zany ihany dia zay no nahatonga tsy nianatra fa ho anay efa nanateran'ny première dame mateto dia mianatra somatsara zany zay. Raha ny fanazavana azo hatrany dia hiverina amin'ny laona ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny alatsinainy 12 Mey raha tsy misy ny baiko mifanohitra amin'izany. Raha tsy misy mbola fandrarana avy amin'ny filohan'ny fanjakana sy amin'ny ministeran'ny fampianarana dia androany fotsiny no satria noho n'ilay zao zavatra fizarana ato zao dia androany fotsiny no tsy nampianarina ny mpianatra fa mpianatra rehetrarehetra amin'ny faritra Zapo voalohany izao tonga eto mitohy ara-dalàna amin'ny fampianarana amin'ny herinandro. Raha ny fanazavana nomen'ireo tompona andraikitra ny sekoly hatrany dia ny fitandremana no ampitomboina ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina. Ny fepetra no amafisina angamba ho anay satria rehefa mipetraka izay fepetra izay ho anay dia anisany manampy ny mpianatra izay zavatra izay hoe hitandrina ka afany miaro tena.